ahoana moa ny tsy tokony alalanao fa ao afovoan'ny Amerika ao dia misy firenena atao hoe Guyana. Raha ny marina dia any Amerika Atsimo io firenena io ary mifanila amin'ny sistany amin'ny Suriname, Brésil ary Venezuela. Kely ihany izy raha oharina amin'ny hafa manodidina ny 5,3 kilometatra tora-dro ny velarany izay mitovy amin'ny firenen'ny Royaume-Uni. Ary raha iresaka an'izay ihany isika dia tamin'ny taona 1970 no nahazo ny fahaleovantenany teo ambany vahoan'ny Royaume-Uni i Guyana. Izany no mahatonga ny teny anglisy ho teny ofisialy eo amin'ity firenena ity izay Guyana irery no firenena Amerika tatsimo mitokana mampiasa ny anglisy ho teny ofisialy. Manodidina ny 7 eo ny mponina ao Guyana ka mametraka azy eo amin'ny laharana faha 570 amin'ny firenena maneran-tany. George Tawan no renivohiny sady tanan-dehibe indrindra ao amin'ny voarakotra ala tropikaly hatramin'ny 900 ny faritry ny firenena. Ahitana mponina manana razambe avy amin'ny ireo mpiasa indiana sy andrina avy amin'ny andevo afrikanina. Firenena republika i Guyana ka filoham-pirenena no mpitondra ambony indrindra hatramin'ny taona 2020 Mohamed Irfan Ali no filoha mitondra azy. Tandremo sa afangaro amin'ny Guyane française i Guyana fa firenena samihafa.